ho an'ny tompo. Alahady 12 Jolay 2020. Alahady fahenina manaraka ny Trinité izay mbola ibanjinantsika ilay lohahevitra hoe manaiky ho iraka ny mpino. Andeha ary hirahintsika ny hira jobily aorian'izany no hitarihan'ny sampana tanora kristianina antsika ao anatin'ny fanompoam-pivavahana. Seja
Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Eo am-pitsanganana ihany no hiderantsika sy hanomezantsika voninahitra ny Tompo ka amin'izany dia ovakitsika miaraka ny salamo fa 470 raha ny hira laharana fa 370 ao amin'ny firana fanampiny ary tsy hipetraka isika raha tsy vita ny vavaka. Ny salamo fa 470 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10 no hanomboantsika ny fiderana. Salamo fa 470 ny andininy voalohany hatramin'ny 10. Rehefa samy nahitsy izany dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Mihira firam-baovao an'i Jehova, mihira ho an'i Jehova ary tany rehetra, mihira ho an'i Jehova misaora ny anarany, lazao isan'andro ny famonjena mahafaly. Ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Fa lehibe Jehova ka mendrika hoderaina indrindra sady matahotra fa ambony ny Andriamanitra rehetra. Fa ny Andriamanitra ny firenena dia tsinitsininy, fa Jehova ny nanao ny lanitra. Fa mirapiratana sy voninahitra no anatrehany, hery sy fahatsaran-tareny ao amin'ny fitoeran'ny masina. Ry firenena, manomeza an'i Jehova. Eny, manomeza voninahitra sy hery ho an'i Jehova. Manomeza an'i Jehova ny voninahitry ny anarany, mitondra fanatitra ka mankanaiso eo an-kianjany. Miankohofy eo anatrehan'i Jehova ny fiaingona masina. Mangovity eo anatrehany ry tany rehetra. Lazao any amin'ny jentilisa fa Jehova ny mpanjaka, ary izao rehetra izao voaorina ka tsy hetsika. Hitsara ny olona amin'ny fahamarinana izy. Amen.
mivavaka isika tompoko. Izany tokoa ianao ry Andriamanitra tomponay, Andriamanitra mpanjaka, masina, be voninahitra, eniky ny voninahitra ao ny tany rehetra. Andriamanitra maneho fahagagana tsy takatry ny saina, dia ny fahatongavanao olona ho famonjenanay sy ny fahafahanay zanak'olombelona ho tonga zanakao Andriamanitra. Andriamanitra mahatahotra, tompony maro, Andriamanitra ambony ny Andriamanitra rehetra. Ataonay ahoana moa ny tsy hideranao, fa lehibe ka mendrika ho deraina indrindra tokoa ianao. Raiso ary Tompo, raha sitrakao nihaja sy voninahitra tolotray ho anao, ka fa miankohoka manontolo eto anatrehanao izahay. Tompo, nisaotra anao izahay, ny amin'ny fahasoavana marobe atobakao aminay, amin'ny ankohonanay, amin'ny taranakay, amin'ny mpiarabelona aminay, amin'ny firenenay manontolo amin'izao tontolo izao mihitsy, izay mety tsy tena tsapanay akory, nefa dia sitrahanay no ianao tia sy mamindra fo aminay. Nisaotra ny amin'ny fandaminanao ny fiainanay, ka nahafahanay ho tafaombiny eto indray anio, anao fanompompivavahana ho anao ato an-tranonao. Misaotra miazona izao fiangonana izao sy ny sampana velona rehetra amin'ny tananao mahery, indrindra ny sampana tanora kristianina izay omenao anjara manokana amin'ity volana ity. Misaotra miantso sy mifidy anay ho isan'ny irakao, ho fanaka voafidy tory sy anambara ny fitiavanao hatrany amin'ny farany tany rehefa nampahiratinao indray ny masonay. Misaotra ny amin'ny zavadrehetra, fa fohy ny fisainanay Tompo, tsy hatakatra na oviana izay antsipria ny fihevitrao sy fandaharanao. Inonay marina fa ny fikasana no anay, fa ny fahatanterana dia anao Andriamanitra irery ihany. Ka indro Tompo ny fotoana manontolo izay kasaina ho tanterahana eto, apetraka feno eo aminao, mba ho tontosa soa eo ambanin'ny fitarian'ny fanahy masina, ka ho amin'ny fahamasinana anaty tokoa, anieno anatonanay anao, ary tombo finoana sy fanantenana izahay, fa indrindra handroso fity aminao Andriamanitra, ary hahafohy ny zavatra rehetra, ka ho piny manaiky tokoa ho iraka, afaka hanao hatrany hoe inty ao, irao ao. Izany ny vavaka sandratra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, ary atambatra izany amin'ilay vavaka nampianarany manao hoe Rainay izay any an-danitra, ankasinina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tany taky ny any an-danitra, omeo anay anio ny anina sahazahoanay, mamela ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay, aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mipetraka isika. Izao dia tonga eo amin'ny fotoana ho an'ny sampana sekoly-lahady. Tonga amin'ny fotoanan'ny tanora sy ny ankizy isika ka manasa ireo tanora sy ankizy rehetra mba hitsangana azafady. Mialohan'ny avatra dia ataosika ny hira fa 270 ny andininy voalohany ihany. Vavaka isika.
Ry Andriamanitra arainay io omeo ny fahazava-tsainao izahay. Amen. Eo am-pitsangaranay ihany dia sokafo amin'ny baibolitsika ao amin'ny ohabolana toko 7 andininy 12. Ohabolana toko 7 ny andininy 12. Rehefa saminay itsika dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ny fireharehan'ny fon'ny olona mialo ny fahasimbany fa ny fanetretena kosa mialo ny voninahitra. Amen. Mahazo toerana ianareo. Ny tantara kely akatsika lesona androany dia tantaran'ny Fidy. I Fidy dia mpianatra andeha hanao fanadinam-panjakana. Dia Fidy nandritra ny 3 volana 2 voalohany dia olona 70 zareo mpiara-mianatra, dia izy fa 70 foana tanatin'ny mpiara-mianatra aminy. Dia rehefa mivoaka ny valim-panadinana ny 3 volana fahatelo dia faly ery Fidy mivoaka avany am-pianarana. Dia niazakazaka ery izy niantso ny dadany hoe dada tena resiko zoan kely, faly be mihitsy zao dada, tena efa mahay mihitsy ny zanako dada zao. Dia faly tokoa moa zany ny dadany. Dia nitohizany dadany resaka fa elahy moa zany fahafiry. Tsy important zany fa resiko fotsiny zoan kely. Teneno anahy fa ilaina anie zany fa fahafiry hoa elahy. Zaho ozy izy fa 7 fa resiko foana zoan kely satria izy fa 70 izy zany ny farany. Kepoka tsy nateny le dadany. Dia ozy izy hoe marina ihany zany fa nefa tsy marina feno fa marina amin'ny ampahany. Inona ny lesona raisitsika amin'izany tantara kely izany dia ny hoe arak'ilay ten'Andriamanitra teo hoe ny fireharehan'ny fon'ny olona mialo ny fahasimbana fa ny fanetretena kosa mialoha ny voninahitra. Amin'ny tenin'ny Ntaolo Malagasy koa dia misy hoe ny rano tapatsiny ihany no mikobana. Ka ny lesona azontsika tsoahana amin'izany dia aoka isika tsy rehare, aoka isika tsy eboebo amin'izay vitantsika na amin'izay ataontsika, fa aoka isika hivavaka hatrany sy hanaraka ny tenin'Andriamanitra. Amen. Vavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo misaotra anao izay efa nampianarinao indray tsy hirehare. Dia aoka ianao Tompo nanampy anay ahafahanay manatanteraka izany didinao izany. Amin'ny anaranao Jesoa Kristy no anaovanay vavakay. Amen. Fotoana famakiana sy fiainana ny tenin'Andriamanitra isika tompoko. Izany dia hitantsika ao amin'ny Isaia
toko fahaenina andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Isaia toko fahaenina andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Tamin'ny taonana fahatesany Ozia mpanjaka no nahitako ny Tompo nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana avo sady manerinerina ary niebanebany akanjony na feno ny tempoly. Ny serafina nitsangana teo amboniny samy nanana elatra efatra avy, ny roa nanarona ny tavany, ny roa nanarona ny tongony ary ny roa nanodinany. Ary nanandratra ny feony izy ka nifamaly hoe: masina, masina, masina Jehovah tompony maro, enika ny voninahiny ny tany rehetra. Dia niorooro ny fanambanin'ny tokotany noho ny feon'ireo nanandratra ny feony ary feno setroka ny trano. Dia hoy izao: lozako, maty aho, fa lehilahy maloto molotra sady ato amin'ny firenena maloto molotra no hitoerako. Fa ny mpanjaka dia Jehovah tompony maro no efa hitan'ny masoko. Dia nanidina nanantonay ny serafima anankiray nitondra vainafo teny an-tanany izay nalainy tamin'ny tandra avy teo amin'ny alitara. Ary nateny ny vavako izany ka hoy izy: indro efa nitehaka tamin'ny molotra aho io ka dia afaka ny elokao ary voavelany fahotanao. Ary nandreny feon'ny Tompo aho nanao hoe: iza no irahako ary iza no andeha ho irakay? Dia hoy izao: intsy aho, iraho aho. Asan'ny apôstôly toko fahasivy ny andiminy fahafolo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Asan'ny apôstôly toko fahasivy ny andininy fahafolo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Izany dia milaza ny niovan'i Saoly ho kristianina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy mpianatra anankiray tany Damaskosy atao hoe Ananiasy, ary hoy ny Tompo tamin'ny fahitana: ry Ananiasy. Dia hoy izy: ity eo Tompoko. Ary hoy ny Tompo taminy: mitsangana ka mandehana amin'ny lalana atao hoe Imahitsy, ka iza ao hatranin'ny Jodasy izay lehilahy atao hoe Saoly avy any Tarsosy. Fa indro efa mivavaka izy, ary izy efa nahita lehilahy atao hoe Ananiasy niditra ka nametra-tanana taminy mba hahiratra indray ny masony. Ary Ananiasy namaly hoe: Tompoko, efa reko tamin'ny maro ny habeny ratsy nataon'izany lehilahy izany tamin'ny olona masina tany Jerosalema. Ary manana fahefana tia koa avy tamin'ny mpisorona be izy hamatotra izay rehetra miantso ny anaranao. Fa hoy ny Tompo taminy: mandehana, fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako eo anatrehan'ny jentilisa sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely, fa asehoko azy ny habetsahany izay tsy maintsy hiaretany ho voninahitry ny anarako. Ary nandeha Ananiasy ka niditra tao an-trano dia nametra-tanana taminy ka nanao hoe: ry Saoly lahy, ny Tompo dia Jesosy izay niseho taminao teo amin'ny lalana nalehanao no efa naniraka mba hahira-tany masonao ary mba ho feno ny fanahy masina ianao. Ary niaraka tamin'izay dia nisy zavatra toy ny kirany hazan-drano ny ala avy tamin'ny masony, dia nahiratra izy ka nitsangana, dia natao batisa ary nihinan-kanina izy ka dia natanjaka. Amen. Filazantsara araka ny Lioka toko 5 andininy voalohany ka hatramin'ny faha 1:10. Lioka toko 5 andininy voalohany ka hatramin'ny faha 1:10. Rehefa hita dia vakiantsika eo am-pitsanganana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Koa satria nifanizina taminy ny vahoaka mba hihainy ny tenin'Andriamanitra dia nijanona teo amoron'ny farihy Genesareta Jesosy. Ary nahita sambo kely roa nijanona teo an-tsisin'ny farihy izy, fa ny mpanarato dia efa niala taminy ka nanasa ny aratony. Dia niditra teo amin'ny sambo kely iray izay an'i Simona izy, ary nangataka taminy mba hiataka kely amin'ny tany. Dia nipetraka teo an-tsambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona: mandrosoa amin'ny lalina dia latsao ny aratinareo hahazahoana hazan-drano. Fa namaly Simona hoe: Tompoko, nandritra ny alina nefa nikelezana iaina, nefa tsy nahazo na inona na inona, kanefa noho ny teninao dia latsako ihany ny arato. Ary rehefa nataony izany
dia nahazo hazan-drano be dia be izy ireo ka efa nisy tretra ny aratony, ary niantso ny namany izay teo amin'ny sambo kely hafa izy ireo mba ho avy hanampy azy. Dia avy ireo ary nofenony ny sambo kely roa ka efa saika niletika. Rehefa hitan'ny Simona Petera izany dia niankohoka teo an-tongotry Jesosy izy ka niteny hoe, Tompoko, miala amiko fa olona mpanota aho. Fa talanjona izy sy izay rehetra teo aminy noho ny haben'ny hazan-drano izay azony. Ary toy izany koa i Jakoba sy Jaona, zanak' Zebedio, izay niombon-draharaha tamin'ny Simona, dia hoy Jesosy tamin'ny Simona, aza matahotra, hatramin'izao ankehitriny izao dia olombelona kosa no ho azonao. Ary efa nampiantsona ny sambo kely teo an-tanety izy ireo, dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an' Jesosy. Amen. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Sotranao zay ry Andriamanitra iray fa mbola nomenao tombonandro izahay ka afaka indray namaky ny teninao. Soranay anao zany satria tsy noho ny herinay nantanjakena ahafahanay nantanteraka izany fa noho ny fitiavanao anay. Kehitriny raha hotoriana aminay izany dia fenoy ny fanenao masina izay mba ahafahanay mandray izay sahaza anay tsirairay avy. Ny mpanomponao izay tory izany ihany koa Jesosy dia ny fanenao masina hitarodalana azy ka ahafahany mitory izay sitraponao irery ihany. Dia amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy tomponay nanaovanay zavavaka izany. Amen. Antsika azo toerana ho aminareo izay malalin'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminao ny fahasoavana mba ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Manaiky hoiraka ny mpino Isaia 9 intia irawa teny nataony Isaia ny Baiboly dia manan-karena mivoambolana momba ny iraka. Ny hoe Malaki na Malakia dia malaky iraka, ny a dia Yahvé na Jehova, iraka Andriamanitra zany midikana. Ny hoe apôstôly dia iraka koa zany midikana hoe apôstôly. Dia ny hoe anjely dia iraka koa midikana. Raha mananarana hoe ange ianao na angelo ka malaina irahana dia soloy mihitsy ilay anarana fa irakiraka ny dikan'izany. Dia izay Andriamanitra maniraka izay no novaliany Isaia hoe inty iraho aho. Zavatra roa no mifona amin'izay fanekena ho iraka izay. Voalohany ny iraka zany dia olona miaona amin'Andriamanitra.
olona miaona amin'Andriamanitra izy. Betsaka ny fomba miaonan'ny olona amin'Andriamanitra. Ao ny miaona amin'ny tenin'Andriamanitra, miaona amin'ny alalan'ny vavaka, miaona tamin'ny fahitana, miaona tamin'ny nofy, tamin'ny aretina ara, loza, fahagagana, zavatra maro samihafa. Ireny rehetra ireny dia ataon'Andriamanitra mba hiaonana amin'ny olona iraha. Eto na ny Isaia dia fahitana. Nahitany voninahitr'Andriamanitra izy, na ny kiramborambony akanjo na raha izy tsy omby trano ohatran'izao. Zay no hita. Ary nahita anjely ambony karazana izy. Misy anjely ambony karazana tahaka ny kérubima na chérubin sy sérafima na sérafin. Ny sérafima zany dia manana elatra enina ozy izy satria manatrika n'Andriamanitra izy dia takonany ny masony tsy jerin'Andriamanitra. Takonany koa ny tongony mba ho fanajanan'Andriamanitra. Ireo zany manao hira le masina zay hira fatatsika. Dia hira ny anjelana an-danitra zany izy. Dia feno setroka ny trano ozy izy. Ny setroka dia manambara ny fanatrehan'Andriamanitra, manambara fahamasinany. Dia mahatonga ny karazan'ny fivavahana maro mampiasa setroka. Fa ity fiaonan'ny Isaia ty tsy vitany hoe nahita voninahitr'Andriamanitra izy, fa rehefa miaona amin'Andriamanitra ny olona dia amin'ny fiekenkeloka koa sy ny beba. Amin'ny 5 vakitsika. Isaia 4:5 vakina aminaran'ny Tompo dia hoza loza maty aho fa lehilahy malotomolotra sady fa ny mpanjaka dia Jehova tompony maro no efa hitany maso. Ny efa hitany masony dia naneho ny fanekemponony fa Andriamanitra mpanjaka io, Andriamanitra tsy toy izy izay izy tsaika mandrakizay fanekemponony zany. Fa manoloana an'izany rehefa miaona amin'Andriamanitra ny olona dia mahatsara ny elanelany sy Andriamanitra. Eo natsapahany hoe iza moa manoloana an'Andriamanitra, zay le fiekenkeloka hoe lehilahy malotomolotra ao anatin'ny firenena malotomolotra, sady efa olona ratsy anatin'ny fiarahamonina ratsy, miarabelona amin'ny ratsy fanahy. Izay no teneniny. Rehefa miaona amin'Andriamanitra zany dia mandrefy ny elanelany hoe fihevitra reo arakaraka ny antsinanana sy ny andrefa ny elanelanareo ny elanelako amin'Andriamanitra dia zay no tsaroany Isaia. Ilay malotomolotra eto sy raha fi nivelany ihany hoe olona manompana tahaka an'izany. Zay ny reny mpanao fanadiadiana reny fa ny olona mahay manompa indrindra erany taminy dia ny arabo re dia ny gasy. Manana karazany be dia be izy amin'io. Fa io tonga amin'ny teny Jesosy tsy izay miditra amin'ny vava ny maloto ny olona, fa ny avy ao anatiny mivoaka ny lolompo, ny rehetrarehetra, ny fizazahoana, ny fahotana maro samihafa mivoaka mandalo eo, izay le tsapany Isaia eto hoe tena tsisy fahamarinana ity firenena itoerako ity ary zaho anatin'izany. Ary zay no mahatonga Andriamanitra rehefa miaona aminy koa dia sady mamiakeloka no mamela heloka. Ny famelan-keloka koa zany dia fionana amin'Andriamanitra. Ary zay no nahatonga ny Sérafima manaka arina na charbon teo amin'ny alitara amin'ny toerana masina dia napetany tamin'ny vava. Diovina izy, navela heloka izy ary tsy mora izany satria may ianao. Zay zany le fionana zany teo amin'ny Isaia sy Andriamanitra. Ary zay vao naniraka azy Andriamanitra rehefa namela ny fahotana. Zay mahatonga antsika ao anatin'ny liturjia dia misy an'ireo zavatra ireo fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra, ny fiekenkeloka, ny fibebahana mba hiaonantsika amin'Andriamanitra. Ary ireo perikopa manaraka ireo dia ohatr'izay koa. Petera rehefa avy nanarato sy nahazo nipetraka teo dia tonga Jesosy nanangataka hipetraka amin'ilay sambo keliny dia nampianatra amin'ny olona izy. Zany hoe niaona tamin'i Jesosy izy. Dia nisy tenin'Andriamanitra eniny teo. Dia avy eo mbola nibaiko Jesosy hoe alatsao amin'ny lalina. Ho Petera hoe na dia mahay ary zay drehetra ny mbola kely nge zay fa teto hoe tsy ny teny hoe inona nidiranao amin'izany fa anao mahay noho zay, fa hozy hoe noho ny teninao alatsako ihany na dia tsy nahazo ary zay. Dia nahazo izy. Ary rehefa nahazo izy niverina tamin'ny Isaia teo ihany hoe miala amiko fa olon-dratsy aho, olomeloka aho, na tsy aron'izany koa i
i Petera. I Paul koa tao anatin'izany mafimafy ny fiaonany tamin'i Jesosy satria voakapoka ny anjery izy ary jamba ny masony. Dia ny raha ny Ananiasy anasitrana azy ary ny magaga miteny amin'ny andininy faha 12 dia hoe indro efa mivavaka izy. Zany hoe talohan'izany ny Saoly olona mbola tsy nihaona tamin'ny Kristy na dia nandeha tao amin'ny tempoly ary sy ny sinagogan'ny Jiosy tsy mbola azo lazaina fa nivavaka. Ary zay ny manahirina hoe firy amin'ny olona manko am-piangonana moa ny mivavaka sa mpiangona. Zay mahatonga am-piangonana rehefa manisa olona reny dia manisa mpiangona amin'ny fiteny fa tsy manisa mpivavaka satria ndre tsy mpivavaka kory le olona fa mpiangona. Iny le teo hoe belonging non believing, zany hoe appartenance ny azy tiany hoe anay fiangonana io zay ao amin'ny chapelle fiangonan-drazanay io zay menakavonao teto natao batisa teto nanao zao le firaketana amin'ny fiangonana ny zava-dehibe fa tsisy dirany hoe mivavaka ao izy na fiainam-ponoana io. Ka eto zany Paul apôstôly zany dia mahajiosy ny zava-dehibe nanomponan'Andriamanitra. Ny tombotsoa amin'ny diosy ho an'ny fireneny, ny fanajana ny lalàna amin'ny antsipiriana. Eto izy Andriamanitra efa mivavaka amin'izay izy satria niona tamin'ny tompo izy. Efa mivavaka amin'izay izy. Ary zay le olona niona tamin'ny tompo zay. Ndana ozy izy fa efa mivavaka izy. Ary zay le olona irana zany olona niona tamin'ny tompo. Meteza anao tena miona amin'ny tompo amin'izao toroteny zao amin'ny hira amin'ny torojimanontolo hoe tena niona taminy ianao satria ianao le irahana amin'ny sehatra maro samihafa na nirahanatsika amin'ny endriny maro samihafa manomboka ao Jodio izy Samaria dia hatraiza hatramin'ny farany tany manana ny Jerusalema anao koa ianao anatin'ny tokantranonao ao manomboka anao ny rahana fa rehefa miona amin'ny tompo ianao zay vao manatateraka iraka. Fa ny zavatra faharoa niona tamin'ny tompo ny irak'Andriamanitra, ny faharoa dia manaiky irahana n'aiza n'aiza. Manaiky irahana n'aiza n'aiza satria Isaia rehefa nandeha amin'ny tany iza no irahako izy nandeha irakay tsy nilaza Andriamanitra hoe mandeha mankaiza moa izy io. Fa namaly Isaia intia iraho. Nefa ny toerana andefasana azy amin'ile teneniny teo amin'ile firena malotomolotra amin'ny olona zay tsy haino azy akory. Zay mahatonga ny andininy fahasivy milaza hoe vakitsika ny andininy fahasivy sy ny fahafolo eo ambany. Isaia 5 andininy fahasivy sy ny fahafolo vakitsika. Aroa izy mandehanana ka lazao amin'ity firena ity hoe mandrenesa mandrakariva ihany ianareo nefa aza mahalala, mijery mandrakariva ihany ianareo nefa aza mahafantatra. Ataovy adala ny fony ty firenena ty, ataovy lanondalovana ny sofiny, ary ataovy mikipi ny masony, fa andrao ahita ny masony sy andre ny sofiny, ary alala ny fony dia hibebaka izy ka ho sitrana. Ireo izy Andriamanitra amin'ny Isaia, na tianao na tsy tianao mitena amin'ireo ianao, fa arakaraka ny tenenao amin'ireo no mamparenina amin'ireo, arakaraka nazavanao ny sainy no ampamaizina ny masony. Fa ho adaladala ny fony. Zany hoe manahirina be zany hoe efa fantatra fa tsy hain'ny olona mbola irahana mankany ihany Isaia. Ary zay ny dikany hoe Isaia voalohany toko voalohany ka hatramin'ny 7:30 dia Isaia mitory teny mananitra amin'ny olona tsy haino azy. Mahirina be zany amin'ny fiangonana zany hoe raha asiana hoe rehefa nomboka mitory teny dia hoe fantatra moa dia efa tsy haino ampahana aminareo fa dia ho toroiko ihany le izy. Ohatrohatr'izay le zavatra iainan'ny Isaia efa nampahafantarin'Andriamanitra hoe mijery mandrakariva rehefa tsy mahafantatra, miaino nefa tsy mahare. Ary fomba n'Andriamanitra izy amin'le tantara anankiray fantatsika tsara hoe namboly voaloboka izy rehefa nifefeny tsara namboarina sy ny tilikambo dia naofany tamin'ny olona efa fantany fa olona tsy manjary io mbola nalefany tany ihany le voaloboka. Rehefa tonga ny vokatra lasa izy maniraka ny olona daroany dralahy, maniraka hafa ndray daroany dralahy, farany mbola zay le ataon'Andriamanitra irahako indray ny zanako izy. Ataon'le olona ino
no vonon'le olona ary zay mahafahafa an'io Andriamanitra io indraindray hoe rahany amin'ny olona tsy haino anao ary tsy mahay mihaino anao mba reherekenao aminy ary nendrera le olona akaiky anao mety zana koa na vadinao na mpiara-miasa tsy haino anao mihitsy io izy foana ny manana ny marina rehefa manao an'izay le olona dia aza miteny tsony fa ianao tsy mahaova an'io fa Andriamanitra ianao no miova vao miova io rehefa tojiny olo loatra an'izay ianao mihitsy ny mangina sy miova vao miova io tsy dia raha mitena tena mandini ianao dia mamaly zay tena mandinio izy koa rehefa iraha amin'ny olona dia tahak'izay hoe amin'ny zavatra tsy mahazatra indraindray inona moa no teneniny tamin'ny Petera ianao sy nanarato ianao ela be zay nanarato sady tsy nahazo rehefa niaraka tamiko ianao dia nahazo hatramin'izao andro izao indray hoy izy ianao ataoko mpanarato ino mpanarato olona ianao sisy fandraisany amin'le arato sy le olona satria amin'ny jaona izy dia andraso ary ny ondrika tsy mitovy mihitsy ny fikarakarana ny trondro ny fompiana trondro na ny fanaratona ny trondro sy ny fikarakarana ny ondry ka nanay amin'ny zavatra tsy mahazatra anao no anarahana anao manavianao sainga efa niona tamin'ny tompo ianao dia matoky fa tsy mora amin'ny Petera koa hoe arato ny kirakiraina eto iandro ondry ary tahak'izany koa i Paoly apôstôly zio siringirina izy voafora tamin'ny andro fahavalo citoyen romanina asaina mitory amin'ny jentilisa mpanenjika fiangonana izy anjarany iray no enjehana ho lasa martio ary misoratra ao mihitsy hoe asehoko aminao ny habean'izany misy fifindrahana zany amin'ilay hoe irahana n'aiza n'aiza ny olona ary mety tsy fidinao anao tsy fidinao azy ny rahana mankatsy na mankaroa tahaka ny Petera Jakoba sy Jaona nafony zavatra rehetra izy nanaraka an' Jesosy andeha amin'ny zavatra tsy fantany iraka mbola tsy nanarahana azy ary tsy hanana ny fahaiza manao ary zay tsy tokony akivy atsika amin'izay rehetra nirahana atsika na namana na fianakaviana na mpiara-miasa mandeha fotsiny tsika dia anjaran'Andriamanitra ny manao ny ankamaroana fa mila mandeha isika amin'izay tsy mahazatra atsika fa amin'ny olona rehefa niona tamin'ny tompo dia ohatr'izay satria Andriamanitra mihitsy no iraka Andriamanitra mihitsy no iraka raha nanota Damaseva tsisy ny antso an'Andriamanitra fa Andriamanitra nitady hoe ry Adama aiza moa ianao rehefa babo ny zanak'Israely nanota tany Egipta dia Andriamanitra ny tena indro hitako ny fahorian'ny oloka any Egipta midina azy ao mamonjy azy izy mihitsy maniraka ny tenany ary zay mazava-dehibe ny iraka avy eo izy naniraka ny Jesosy tsisy olona miteny hoe maditra be zay Jesosy fa mba tongava fa Andriamanitra no naniraka ny zanany ary rehefa vitan'i Jesosy ny asany dia naniraka ny fanahy masina koa izy ary ny fanahy masina maniraka atsika zay le iraka miampita ao an'Andriamanitra ary zay ny tian'Andriamanitra ataontsika rehefa miona amin'ny Andriamanitra ireo mpaminany ireo niona tamin'ny Andriamanitra niona tamin'ny Andriamanitra ny apôstôly niona amin'ny tompo koa ny fiangonana mba tonga azo tena iraka ao fahazavana manerina izao tontolo izao manomboka ao aminao ao hatrany vilany hatraizatraiza ko dia manake koa tsika tahaka ny Isaia hoe inty aho iraha fa ny tompo no maniraka atsika ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amen.
iombona amin'ny vavaka isika. Ary Andriamanitra tompon'ny tompo-mpanjakan'ny mpanjaka. Tsy hainay ny tsy saotranao ny amin'ny fitiavana izay mbola hitenenanao aminay amin'ny fotoana rehetra. Ka nampahatsiahivinao anay ny amin'ny lalan'ny fahamarinanao. Nampahatsiahy anay tokoa anao teo fa ny olona manaiky ho irakao dia mihaona aminao Andriamanitra. Ary manaiky iraina naiza naiza avy amin'ny farany tany ka hatrany amin'ny farany tany. Indrisy anefa Tompo, tsapanay fa mihanjahanja eo imasonao ny tsy fahatanterahanay ny irakao zany. Nanohitra mandrakariva anireo izay nandany lalan'ny fahamarinanao, koa mifona aminao izay Tompo, mamilao ireo izay endrika ny tsy fahatanterahana rehetra. Fa amin'izao sisa izao dia hiezaka izay mba anaiky ho irakao tokoa, ka hanao araka izay anirahanao anay. Hiaona aminao Andriamanitra, hiaiky eloka ary hamela ny fahotan'ny hafa ihany koa. Anaiky ho irakao naiza na aiza ihany koa izay. Tario amin'ny lalan'ny fananao masina izay Tompo. Ary indrindra anao Jesosy Kristy ilay mpamindra fo sy mpamela eloka